Eto Madagasikara zany raha ny mety efa fantatsika ny olona voalohany izay voatily tonga ny tsinkaretina teto Madagasikara dia fantatra tamin'ny taona 1970 hoe izy tonga ny tsinkaretina teto Madagasikara. Niady amin'ny sida izay nametrahana ny secrétaire exécutif ny comité national de lutte contre le sida mba handrindra zany ady zany dia nanomboka tamin'ny taona 2010 amin'ny ankapobeny fotsiny zay mahakasika an'le hoe efa 30 taona zany nidivana amin'ny ady amin'ny sida maneran-tany manao antsika eto Madagasikara. Zay zany ny fanombohan'ny ady teto Madagasikara. Ny fahafatarantsinikaretina dia fantahina miverimberina foana izy io ny tany fahafatarantsinikaretina VIH zany eto Madagasikara amin'ny population générale isitsika dia 0,3% ho fahaingo telo isan-jato izy io zany dia azo tamin'ny 0,3 aotra fahaingo telo isan-jato misaotra betsaka. Izy io dia azo avy tamin'ny atao hoe fanisana zany iarahana amin'ny sida manao an'izay estimation izay misy logiciel manokana zany spectrum zay no anaovana azy 0,3% na roa faingo telo isan-jato aotra faingo telo isan-jato. Ny isan'ny olona zay tonga ny tsinikaretina fantatritsika eto Madagasikara dia ohatran'izao fandehana. Io le fanisana io zany tsy fanisana olona ohatran'izao izy io fa estimation araka ny voalazako teo dia namoaka fa eto Madagasikara tamin'ny taona 2010 dia misy eo amin'ny 39 000 afaka boriboritsika hoe 40 000 zany satria izy io sanana ino moa izy teo estimation ny olona mitondra ny tsinikaretina. Ireo olona ireo nefa tsy fantatra daholo, misy zany ny mahafantatra ny fitondrany tsinikaretina, misy ny tsy mahafantatra. Ny vao aramaso na mahazo fitsaboana sy fandraisana tanana any amin'ny tobim-pahasalamana araky ny taramarka avy ao amin'ny ministère fahasalamana vahoaka dia tamin'ny décembre 2015 zany dia nisy 1828 nisan'ny marary zany zay mitondra ny tsinikaretina. Efa chiffre zaraintsika foana ihany koa io zany hoe raha jerena zay dia mbola misy zany eo amin'ny ataontsika hoe eo amin'ny 38 000 eo ny olona mitondra ny tsinikaretina raha araka ny estimation antsika tsy mahafantatra ny fitondrany zany tsinikaretina zany, tsy mahafantatra ny statut. Zay mahakasika an'le hoe isan'ny marary. Inona ny tena olana dia maromaro ny olana, mety tsy ho voatanisaka daholo hoe tsy ahafahana midetekte an'le olona mitondra ny tsinikaretina rehetra ary mandray atanana ihany koa ny olona mitondra ny tsinikaretina rehetra eto Madagasikara ireo. Zany zavatra zany dia mety hitonga any amin'ny fiakarana ny fahafatarana ny tsinikaretina. Dia voalohany aloha zany eo ny resaka hoe betsaka ny olona mbola tsy manao fitiliana, zany hoe entanina mihitsy zany ny mponina eto Madagasikara mba hiroso amin'ny fitiliana mba hahafantarany hoe mitondra ny tsinikaretina sa tsy mitondra, satria hafa ihany mahafantatra io ny fitenitsika. Ary rehefa mahafantatra ny statut anao dia moramora aminao kokoa no mandray ny information sy ny manao miova zany ao anatin'ny comportement anao hoe lasa mitandry tena, lasa mitandrina ihany koa ny olona manodidina anao. Zay zany anisan'ny anankiray voalohany. Rehefa miteny an'izay tsika hoe vitsy ny olona manao fitiliana dia azo dia anisan'izany ny hoe eo ny tahotra nonany. Misy olona zany matahotra aminareo zao raha hoe ndaotsika hanao fitiliana atao anatin'ity trano ity sensibiliser ndaotsika, misy manaiky misy ny tsy manaiky satria ny fitiliana ny tsinikaretina VIH ihany koa dia antsitrapo zany hoe volontaire fa tsy atao
obligatoire zany. Eo ihany koa ny hoe mbola tsy mahenika ny tobim-pahasalamana rehetra manerana ny Madagasikara ny fitiliana ny VIH fa izay ny ezaka efa ataontsika zany hoe mba ahenika ny tobim-pahasalamana rehetra ny fitiliana mba ahafahan'ny olona maro anisa zany mihebetsaka hatrany manao an'ny fitiliana.